Zimbabwe afatanteraka kosa dia ho mafisina hatramin'ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo ary isandrahaka amin'ny sehatra maro izany. Io no anisany nivohitra nandritra ny fiaonana teo amin'ny ministry ny kolotsaina Ramatoa Joasy Eleonora sy ny masovoan'ny Afrika Atsimo miasa somonina eto amintsika. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Tonga nanatanteraka fitsidiana ara-panajana ny ministry ny kolotsaina ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny fiarovana ny vakoka Ramatoa Joasy Eleonora tetsy amin'ny Birao Anetsy ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo Ramatoa Maody Veloa Dolomo ary nanamarika ny fiaonany rotota ny fanakalozana eo koa ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra maro. Izy hetsika lehibe ho karakaraina amin'ny fiafarany volana septambra ho avy izao. Io moa dia satria zareo any Afrika Atsimo manana an'ilay hoe Heritage Day. Io moa izany andron'ny fahatsiarovana, izany hoe araka ny voalaza teo hoe andron'ny vakoka, ny zavatra mipetraka amin'ny tantaran'ny firenena sy amin'ny firenena dia amin'ny fiafarany volana septambra raha teo koa moa izany androm-pirenena Afrika Atsimo dia anelanelan'izay izany anao hetsika lehibe zareo izay fandroana izany sao satria tamin'ny taona lasa efa nisy tany Toliara dia eto Antananarivo indray izany fankalazana no eritreretina tao amin'ity taona ity ka ny lohahevitra araka ny voalaza teo moa izany dia manodidina ny hoe firaisan-kina aingan'ny firaisan-kina feon'ny firaisan-kina izany satria ny firenena lokotota dia misy tantara iraisana ary misy ihany koa kolotsaina iraisana na afaka mifampiteny ny kolotsaina avy amin'ny andany sy ny ankilany ka izay no hoezana izany soratina amin'ny fotoana io. Laza Ramatoa Joasy Eleonora fa isan'ny antom-pisian'izao fiaonan'izao ihany koa ny fanomanana ireo hetsika maro samihafa nyresaina amin'ny alalan'ny fametrahana komity mpikarakara. Nanolotra boky mirakitra ny kolotsaina afrikana atsimo ny ministry ny kolotsaina ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo ho mari-pahatsiarovana. Izay ny masakazona tolotra ribijery ajaina tato anatin'ny fampalalam-bovoantsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity. Isaorana ianao teny tokatrano tany nahitra anjery hatramin'ny farany. Mamy fotoana anao indray ary sampana fampalalam-bovoan'ny fahitalavitra matv ho amin'ny rampitso indray. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.